Miaraba tompokolahy, miaraba tompokivavy. Ho aminao ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo sy ny raintsika izay any an-danitra. Ny mpanompon'Andriamanitra lelan'Andriamanitra Titos moa no izara indray ny fahasoavana ho anao sy ny fahamarinana amin'ity télé ity. Dia mahakasika ny lohahevitra izay no entiko eto moa ny hoe mandravana ny fanahany blocage. Anatin'izay tsika satria manimba fiainan'olona be dia be io resaka blocage io ary anoro anareo ny tokony atao mba ahafahanareo miala ao anatin'izany blocage satria na ny fiandrasantsika ny Jesosy ny miray lanitra ary avy malala mitompo raha miaina ao anatina blocage foana ianao tsy mahavaha olana dia maloto fo dia mety tsy ho tafakatra ianao raha ho avy any miray lanitra ny tompo. Ny fiainana mihitsy tsy mandeha rehefa tratran'ny blocage io, na fiainana ara-panahy na fiainana ara-nofo vavaka ary isika. Raha eo akasitrahany ianao amin'izao fotoana izao ianao le tompony hery, ianao ny tompony fahefana, Andriamanitry ny Andriamanitra rehetra ianao ary mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo. Mitenena araka ny fombanao vonjeo ny malagasy engany titeny tsy verina foana raha tsy efa vita ny hirakam-panaovinao azy merina ny maro amin'ny famarinana moa tsy sitraka ao dia manaiky ny mpanomponao irahanao ilaza n'izay ampiteneninao ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya avy hatramintsika dia andray andalatsoratra masina izay hoentsika moa hitondrana ny fampianarana amin'ity androany ity dia ao anatin'ny fampianarana no anoro anao ny fomba hifandraisantsika ary ny programam-bavaka ao anatin'ny fiangonana izany. Atao amin'ny bokin'ny Genesis 5:20 dia ny andininy voalohany no raisintsika. Genesis 5:20 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy vakina ny teny manao hoe ny nakanesan'i Jakoba tamin'ny Betela sy ny sehoan'Andriamanitra taminy indray. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba, miangara any a Betela ianao ka monena any ary manorena altara ho an'Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavany Esau rahalahinao. Dia hoy Jakoba taminy, izay tao andramony mba amin'izay rehetra nomba azy, ary io ireo andriamanikafa izay ao aminareo dia madiova sady hovay ny fitafianareo ary andeha hiainga isika ka hiakatra ny Betela ary ianao altarany ho an'Andriamanitra izay niaino tamin'ny andro ny fahoriako ary nomba tamin'ny lalana izay nalehako. Dia natolony teo amin'ny Jakoba ny andriamanikafa rehetra izay notanany sy ny kavina izay teny atsofiny, ary dia navelany Jakoba naleviny Jakoba tao apototry ny azo terebita izay tao akaiky ny Sekema ireo. Dia lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy tamin'Andriamanitra nahazo ny tanana manodidina azy ka tsy nanenjika ny Jakoba, tsy nanenjika ny zanaky Jakoba izy. Ary Jakoba dia tonga tany Lozy, Betela izany, izay any amin'ny tanin'ny Kanana, dia izy sy ny olona rehetra izay nomba azy. Ary nanorona altara teo izy ka nataony hoe El Betela no anaran'izany tany izany, fa teo no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny fony izy nandositra ny tavany rahalahy. Amen. Io no teny rozaraina amintsika tsiraray avy mandresy ny fanahany blocage. Mino fa ao anatin'ity afatra ity raha tena akatoavinao sy hainonao tsara dia mahita lalana vaovao ianao izay anokatra loharano vaovao amin'ny fiainanao. Tantara momba ny Jakoba moa no resaka eto sy ny blocage ny ainany ary ny fomba ny ivoahany tao anatin'izay blocage zay no ianarantsika ihany koa ivoahantsika ao anatina problème olana ady mivady tsy fisina zanaka maditra fatotra maro samihafa toy ny hoe andeviny fisotrotoka, fifoana sigara, tsy mahonina vehivavy tokana, tsy mahonina lehilahy tokana. Zany zavatra rehetra zany dia blocage sakana tsy atonganao any amin'ny programme an'Andriamanitra ary sakana tsy atonganao amiratra mihitsy eo amin'ny fiainana.
zany hoe misy devoly miasa ao ambadiky zany lokazy zany satria fanahy izy io eratsy anankaray a alefa ny devoly a hitondra akivina ho an'ny mpivavaka mba tsy andrandrainao tsony zany hoe tanan'Andriamanitra mahery tadio fa rehefa ao anatina akivina ny olona anankaray a de foana ny fanantenany levona ny finoany tsisy zavatra mandeha ao toy nyle hoe olona mamoy fo kivy lasa miboboka toka le veriny fahavaolana ny toka nefa vao miasa mampiditra problème manimba fahasalamana manimba azy ka eto ny vaolana omenantsika de ara-baiboly loharano madio amanao ny sakana io a ny fiangonana kristianina mandova lanitra de manasa alimavaka lehibe ny androany alina manomboka amin'ny valo isaky ny alarobia vavaka mandrava sakana no ataotsika ny finoana aranasa ny finoana tsy aranasa de matina zavakoana tsika mino an'Andriamanitra fa mahay miasa izy manao fahagagana izy ary tsara ny asany mino an'Andriamanitra tsika fa afaka mitahatsika izy fa saingy zao tsisy asany le finoana de nanao etsika finoana zany ny fiangonana anasana ny tsy akanavaka io na tokom-pinoana manahoana na manahoana gasy ray tsika andao hiary vavaka anova fiainana miaraka amin'Andriamanitra tanjona tsy hoe ny fiainana amboniny tany ihany ny ovo fa mila mahatratra ny tanjony aloha de ny hoe ny andova ny lanitra rehefa mialena miaina amin'ny famarinana famasinana ny fitondran'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra ny ainatsika de ho hitanao fa miaina tontolo vaovao anao de tanteraka le tenin' Jesosy tompo amin'ny bokin'ny Jaona 14 Jaona 4:10 ozy izy hoe raha tia ianareo de hitandrina ny titiko zany ngataka ami'ray ary izy ame anareo mpananatra endry na hoe mpananatra mpanolotsaina ny fitiavana de misy asa tanteraka ny finoana de mitaky asa vavaka be no ataotsika manomboka androany alina zany a androany alina mivalo sasany any any amin'ny telo maraina any vao mirava isaky ny alarobia anatsona ny olona rehetra zay mena amin'ny blokazy izy moa Jakoba somary idiratsika ary misoratra masina i Jakoba de taranaky Abrahama zany hoe zafikely Abrahama zany izy zafikely ny dadabe Abrahama ny ralany de Esau zanaky Isaka zany Isaka le lahy tokany Abrahama de nangatan'Andriamanitra ho anaovana atao fanatim-panonerana na hoe sacrifice teny amin'ny tendrombohitra Moria de niteraka ny Jakoba sy Esau kambana zany reo a Rebeka ny mamany Jakoba io lesiny io nosotontsika satria avy amin'ny taranaky Jakoba ny famonjena avy amin'ny jiosy ny famonjena ary tsy maintsy mijery lay loharanontsika fa atsika minono lay fitahina nono lay valimbavaka nono lay fahasoavana avy amin'ny taranaky Abrahama tsika moa zany a ny atao hoe taranaky Abrahama amin'ny finoana Jesosy Kristy tompo amin'ny finoana Jesosy tompo zay tena afaka mitsangana ho amin'ny fahavelomana lehibe ny fiainanao tamin'ny fotoanandrony de fatatsika tsara ny tantara hoe nisola ny Jakoba sy ny ralahany a de Esau zany satria hitatsika le Genesis 7:20 na le 30 iny tsy manina 7:20 inona ny zavatra nisy tao itsodrano efa anitra Isaka de itsodrano zanany Lamatoa satria tsy maintsy ny Lamatoa ny mandova ny fahasoavana vao amiray ny Lamatoa zany a de manam-pahasoavana be ny olona Lamatoa na hoe teraka voaloko de nefa tazany Jakoba sy ny mamany zany alanja ny tsodrano zany de nanao hevitra fony fahendrena moa zareo zany hoe nanao karazana nisy fatakarana de nalainy Jakoba ny tsodrano tokony ho lasany Esau de tezitry Esau de nampansirona ny ala teo amin'ny tanàna nisy any zareo mihitsy Jakoba satria tady famono izy Esau nefa pirala kambana de nitsoka zany a i Jakoba nakany Mesopotamia tany amin'ny anadandren'ny Rebeka zany hoe tany amin'ny Labana tany Mesopotamia de lasa mpiasa ny Labana tao zany izy rehefa lasa mpiasa ny Labana tao izy nefa efa nandray tsodrano efa ao amin'ny teny fikasana ary efa niseho azy teo amin'ny tendrombohitra Betela Andriamanitra izy andeha ho an'ny Mesopotamia ary nanao fianianana taminy izao ny Jehova Andriamanitra ny Andriamanitra tsy to Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka
de ozy izy Andriamanitra hoe hitanao tokoa ka anao firenena lehibe de napahitana fahitana moa Jakoba tamin'izany zany hoe napahitana nofy zany hoe ny tena olona mandeha famarina tokony hanofy tsara raha ny tena marina fa ny devolo mitondra nofy ratsy de hitan'ny Jakoba mifivezivezin'ny anjely miakatra sy midina makany an-danitra tsapany an'izay hoe momba azy Andriamanitra kanefa zao tsy nety nandaitra aloha le tsodrano satria misy fanapahan-kevitra mila raisiny Jakoba ary ohatran'izay koa tsika be deabe antsika nefa mitsofo ny mama rano mitsofo ny dada rano mitsofo ny mpanompon'Andriamanitra rano mitsofo ny olona rano fa hoy ianao mandraky tiny androany tsy tanteraka lay tsodrano satria tsy misy hetsika nataonao misy hetsika tao na hoe hetsim-pinoana misy fanapahan-kevitra mila raisina miala amin'ny fanandevozana zay vao tanteraka lay tsodrano nandevo ny labana tao Jakoba nandritry ny fitotaona intelo angamba izay tonga saina izy ny farany hoe i labana miamanaka reny izy miamahanitra nefa no izy olona voata olona voatsodrano manompo an'Andriamanitra velona no mahatonga labana tahina ny asany ny hoe noho Jakoba zany mahatonga ny labana manakarena satria fony voaniditra tao i Jakoba de kely ny fananana fa rehefa tonga tao Jakoba de noho ny fahaiza-manaony sy ny fahasoavana tao aminy sy ny herin'ny tsodrano sy ny mataranaka voatazy de nitombo ny fananany labana miandry Andriamanitra hoe ianao mba hiady varotra karama Jakoba ohatra atsika eo amin'ny patro matahotra iresaka de miaina fotsiny eo tokony mba hiady karama fa tsy samy ady karama satria matahotra voaroka ny tahotra riavany anisana blocage mahatonga ny fiainanao tsy hamiratra mihitsy ary zay no nahazo an'i Jakoba hoe za aza mba velomin'ny labana afaka tamin'ny fahafatesany saika minono ny rahalany azy tsy samy ady karama mihitsy izy fa rehefa elanela de tsapany ihany ny anandevozana azy hoe hiala ato amin'ity labana ty amin'izao izy miamitombo arena za jere de nambarany any labana hoe no zany ny tahin'Andriamanitra anao de tsapany labana moa zany hoe eno ianao tokory Jakoba no tahinana ka zao ohatrino am'izay ny karamanao efa tsy haiko enina 17 taona nanompo olona sa 5 taona zay vao tonga saina hoe hiady karama hitanareo tsy hoe Andriamanitra ny tsy mita tsy hoe Andriamanitra ny tsy mamaly vavaka tsy hoe Andriamanitra ny tsy miditra tsehatra ho anao zay mivavaka isanandro fa misy fanapahan-kevitra mila raisinao misy tahotra mila ialanao mila miala ao ny tahotra ianao fa tsy hoe misy amin'ny olona ny amana vo ifandehana amin'ny patron fotsiny de tonga de milofika vo maheno ny fofona ranomanitra amin'ny patron fotsiny de milofika vo maheno ny rapatron ny feo ny rapatron fotsiny de tonga de metsika ny areti-po sayady mihitsy de miaina am'le karama nefa le karama efa tsy mahavelona tsony ny andro miasarotra ny fiainana miasarotra karama tsy mitombo miaritra nefa izy raha iady de iseo no maizy azy afaka hitombo ny karamany ary afaka mbola ho lasa lavitra izy fa izy mihitsy mametraka sakana mametraka tahotra ho azy de tsy afaka mandroso be de be ny olona tratran'izay zavatra zay blocage zay nanapa-kevitra Jakoba niady de ho labana hoe aza miala ianao ry Jakoba fa mijanona fa ho ampitombona ny karamanao inona ny tianao ny teny an'izay Jakoba zay zavatra nyteneniny Jakoba nekeny labana satria Andriamanitra mihitsy nefa niasa ho an'ny Jakoba ampanaiky any labana satria efa ela Andriamanitra ny andro zay fanapa-kevitra zay hoe manam-paovinany mbola mompanompon'olona ambanimbani'ny olona toy izao ty zanako ty mba malahelo ane ry ava malala amin'ny tompo Andriamanitra malahelo Andriamanitra mahitanao ataon'ny olona tsinitsinina kanefa tsy afaka manao ninina izy raha tsy miandro ny fanapahan-kevitra ao izy rehefa fantatra Andriamanitra ny hevitra ao de afaka miditra tsehatra izy de ava malala amin'ny tompo afaka miditra tsehatra izy androany tsika hivavaka androany alina sabotsy ho avy zao tsodrano le ataotsika etsitsika esorona ny tahotra mila mivavaka ianao de miala amin'ny tahotra zay no ahafahantsika mihetsika amin'ny finoana marava blocage zavatra nisy avy eo tahina Andriamanitra am'izay Jakoba rehefa sanjo ary be ny fananany tingilana tao amin'ny daholo am'izay ny fananany labana izy mihitsy le olona voatany rehefa niavy Jakoba tsapany labana am'izay hoe
noy Jakoba nampanakarena azy ary zay na tonga Labana nanenjika ny Jakoba eraka tany am'le izy lefa nandeha nandositra verina any amin'ny taniny fa Andriamanitra moa niteny any Labana hoe aza maninona ny Jakoba ianao zanako iny de nangily Labana tsy afaka nanao ratsy azy. Isika indraindray matahotra sy ny olona ratsy nefa ny Andriamanitra ry havana afaka miaro anao tsara fa nitahotra no manakana ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona. Tahotra rahonan'ny olona hozon'ny olona atororony olona de matahotra tsy mivoatra amin'ny fiainanao raha izany le ataonao. Nitaky fahasahina io hakidingana io finoana raha anasa ry kristiana afako mandra-pahoviana ny aina ao anatin'ny fiainana feno orooro. Nisy fotoana Jakoba miroso de nanakarena izy. Nisy fotoana am'izay izy andeha hoany amin'ny rahalahiny zay natamorany de jerevy tsara ny fiasan'Andriamanitra. Napitany amin'ny rano aloha ny fianakaviany de rehefa tafita de nitolona tamin'Andriamanitra am'izay izy nandritry ny alina tontolo nitolona mavaka niady ny fampitolona zany jerevan'Andriamanitra ny toe-pony hoe ity lehilahy ty ve samy joro hatramin'ny farany fa nitolona izy. De hoy ny Baiboly hoe ozy ny Baiboly hoe nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. De novain'Andriamanitra zay ny anarany hoe tsy atao tsozy izy Andriamanitra hoe Israely ny Jakoba ny anaranao fa Israely. De nanontany ozy iza ny anaranao de ao anao iny ozy izy Andriamanitra zay anarako. Nanomboka teo izy tsapany am'izay tsy avelako anao Andriamanitra raha tsy tahinao ohatry zay tsika mibabaka. Tanterao zay zavatra lazain'Andriamanitra atao re zavatra tsy avelan'Andriamanitra ataonao aza atao. De afaka mitolona ianao hoe tsy avelako anao raha tsy tahinao raha miezaka ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra raha de ataoko hoe tsy lafatra aza e de afaka mitolona ianao afaka midongy ambavaka ianao mitomany ianao hoe tena tahio apio avoty fa raha zay tianao foana ny atao rehefa tsy te voninanao sitrapon'Andriamanitra ianao tsy afaka midongy ianao na midongy raha tsisy ninino vononanao ny sitrapon'Andriamanitra na de tsy lafatra aza manaraka ny fampianarana anganoangano fa tena mifikira inona ny asain'Andriamanitra ataoko de inona tsy ataon'Andriamanitra ataoko. Misy lalàna ao amin'ny Baiboly ao zay tena atonga antsika mianakavy afaka tena hoe ho tahin'Andriamanitra mihoatra ry ava malala amin'ny toko raha manaraka io lalàna an'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly ho tahin'Andriamanitra mihoatra fa ny saingy zao tsika te andeha araka ny ditrany fotsika. Nisy fotoana nefa Jakoba vita zay hoe tsy avelako an'Andriamanitra raha tsy tahinao de nanaiky Andriamanitra hita azy voatsodrano izy de voatany de nividy tany am'izay izy tany am'le toerana atao hoe Sekema tamin'ny Amora zany ny vidiny. De rehefa mividy tany izy de nonina teo de ny fiainana moa zany an'le mampivavaka ty le mahazo mivavaka rehetrarehetra amin'ny andro farany ohatry zao de somary nangatsitsika am'izay satria nitahin'Andriamanitra. Misy zavatra roa zany mahatonga ny olona ndraindray tena tsy tafavoaka. Rehefa tahin'Andriamanitra izy de lasa mangatsitsika tsy de hita am-piangonana tsy de manao anjara fanapahana tsy manao andraikitra lasa manao vavaka mihajahaja lasa tsy tia fiheziny Baiboly fa tia ifehy Baiboly. Misy karazan'olona ndray rehefa tena diso manitra izy ka tsy voatany de mangatsitsika reo zavatra roa reo. De nisy ny any Jakoba ndray zany teto tahina be izy de nangatsitsika izy koa moa fa nandroso fahanterana. De rehefa izy nangatsitsika iny am'izay tonga am'izay nitafika ny devoly ary zay no maharatsy be ny fangatsiatsiahana ara-panary ava malala amin'ny tompo. Isika mieritseritra tahin'Andriamanitra efa miasa amitsika Andriamanitra de lasa varimbarina atoroko anareo varimbarina ty na hoe sahirana loatra de varimbarina na hoe mananitra loatra de varimbarina. Ry havana ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra eo amin'ny lohantsika io misy antony avokoa io andraisana lesona varimbarina Jakoba. De ino moa zanany vavy dina vavy-tokana zany io zanany io nandehandeha tany amin'ny fianakaviam-bean'ny mponina tany Sekema ery Amora lavo ny zanany vavy efa problème be zany fahalavona fijangajangany zany satria ny vehivavy taloha tsy afaka ampakarina vady raha tsy virgine satria ino ny soratra ara-panjakana lanitra de ny marika famantarana maha-virgine koatran'le soratra ara-panjakana ataotsika eto. De idina nefa efa lavony avy ato amin'ny taranaky Amora lavo nalahelo i Jakoba
alahelo ny rahalahny zanaky Jakoba rehetrarehetra ny zavatra nisy ohatra zao tezitra ny zanaky Jakoba de lasa nanao fanikena tany amin'n'ry amoko de niteny hoe amena ianareo ary ny zanakaivavy fa meteza ianareo anaraka ny lalànan'Andriamanitra io miado amin'ny lalànan'Andriamanitra de inona lalànan'Andriamanitra reo firaina ny lehilahy rehetra efa ngeza be daholo nefa ny olona amin'io tanàna io raha tiana zany ilay le zanak'olona de nanaiky ny firaina daholo ny olona tao tamin'izy ny firaina iny zay niakatra ny zanaky Jakoba reo lahy vonony daholo ny olona tao le izy le mbola marary iny ny vatany maty ory Jakoba nangatsitsiky Jakoba tao anatin'izany fotoana zany hoe netehitra efa manana efa tahiny efa milamina de lasa nanao apahazarana ny fampony eo amin'ilay anao manao apahazarana iny mihitsy indraindray matetiky satana ny miditra manao fahirana ary ny fidirany any amin'ny zavatra ohatra ny tsotsotra nefa hitanao tena hitondra blocage goavana raha tsy andraisan'ny fanapaha-kevitra riava malala ny zavatra nitranga tao anatin'izany nanompo sampy ihany koa ny olon'ny Jakoba zay azony avy any Mesopotamia ny Labana mbola nahazo ny fomba ny Labana mitahiry sampy mitahiry ody zany hoe tafiditra ao anatin'ny lavaka zany Jakoba teo zanany potika zanany koa namon'olona tafiditra fahotana manodidina azy manompo sampy lavitra azy Andriamanitra fa saingy rehefa izy amoy foiny am'izay teny efa kivy ketraka ohatranao de namangy azy Andriamanitra tamin'ny alina satria mbola nisy tsara vita ny tao ory Jakoba ary Jakoba mandiany ianao izy miaingay ianao miakarany Betela ianao ka monena ary manorena altara ho an'Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavany Esau rahalahinao fony ianao nandalo ady ndana ray miverina manoro na altara vaovao tsy altara taloha fa altara vaovao aizy io ao Betela tonga sainy Jakoba maraina ny andro hoe tafidoza ny akonako de tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra izy nitenin'ny olona rehetrarehetra teo aminazy de ny olo-piesiny de zao le didina vokany de hoy Jakoba tamin'izay tao andramony mba amin'izay rehetra nomba azy ary io ray Andriamanitra fa izay ao aminareo dia madiova sady hovainy fitafianareo hitanareo tonga de novaina le fitafiana narina ny Andriamanitra fa didy fa tsy fiangavina ndao tsika ozy izy Jakoba iverina amin'Andriamanitra zay niseho sy namonjy tamin'ny andro fahoriako ndao tsika iverina aminy ndao tsika iverina ivavaka andao anorina altara anao fanatom-panonerana amin'ny Jehova andao iverina ndray tsika amin'Andriamanitra diavana raha variny Jakoba tao anatin'io karazana tafika na de volo blocage io fa tsy niverina tamin'Andriamanitra de nefarana fahafatesana ary tsy tanteraka le teny fikasana fa saingy nalaky tonga saina izy ary nalaky ny aino an'Andriamanitra izy de niverina tamin'Andriamanitra de natsangan'Andriamanitra ny fiainany riava malala ao amin'ny to niverina tany amin'Andriamanitra Jakoba nefa nitahotra Jakoba tao anatin'izay de zao tsy vitany hoe nanompo sampy ny manodidina azy fa ny fireneny rehetra ozy izy ho avy de amono ny zanako amono ary fa rehefa niverina tamin'Andriamanitra izy nanao altara ny vavaka nitolona ndray nitolona vavaka sy nametraka ny fiainany amin'Andriamanitra sy ny akonany ary nanala ny zavatra rehetra zay matezitra n'Andriamanitra teo aminy de ny zavatra nafinaritra rehefa malala tompo de zao naleviny daholo ny ody ratsy rehetrarehetra de mifikitra tamin'Andriamanitra izy ary ny baiboly tena miresaka tsara hoe dia lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy tamin'Andriamanitra ozy izy nahazo ny manodidina azy ka dia tsy nanenjika ny zanaky Jakoba Andriamanitra zay na de efa tahotra ny olona fahavalona zay le Andriamanitra miditra tsehatra tsy maintsy miandro ny fanapaha-kevitra izy nefa zay vo afaka manao zavatra aza finaritra riavana mametsiny an'Andriamanitra aizy anao Jesosy fa manino namba mivavaka aminao nefa zao ny problème zo ny problème ohatro tia tsy Jesosy ny tsy mamaly tsy hoe Jesosy ny tsy te araka aminao fenao ndraindray no manalavitra azy feno sampy manodidina anao enao ndraindray no manalavitra azy lasa tsy mivavaka tsony enao ndraindray no manalavitra azy lasa tsy te andraindraikitra tsony am-piangonana enao ndraindray no manalavitra azy lasa tsy te hivavaka tsony manao ampahazarana tsy Jesosy ny olana
fa tika asianao tsy teny hoe ianao fotsiny za enao le olana andao hiaranova zavatra tsika asianao esolona blocage taka ny fanapaha-kevitra ny raisy ny Jakoba na ray afatra avy amin'ny tompo zay rehefa mivavaka hoe miverina amin'ny alom-bavaka daholo zany mahatonga anay hivavaka amin'ny valo sasany alina mpatonga ny amin'ny telo maraina isaky ny alarobia fiangonana kristianina Mandovanlanitra eria mangarivotra atsimo rehefa tonga eo amin'ny telo may ianao dia mitsofoka amin'ny route beto iny misy larina tarobia kosa ao anatin'ny générique afaka raisinao avy eo zay afaka miantso anao na mandefa message ndao hiaranova zavatra afaka manao délivrance aminao zay fa vavaka rahana finoana vavaka rahanasy finoana rahanasy ianao manao vadingana dia ho avy ny tompo manampy anao tsy izay ihany ny anampy anao fa zay mo inony fa miaraka amin'ny tompo anao zavatra rehefa nandray fanapaha-kevitra Jakoba nandray fanapaha-kevitra izy niala tao amin'ny Labana niady karama dia nitahina nandray fanapaha-kevitra ndray izy hiverina amin'Andriamanitra dia niverina tahina ihany koa ary voafafa ny adosoany ny zanany ary ny fahavalo dia natahorany nampanginin'Andriamanitra tanao fahavalo atahoranao io afaka mampanginana io Andriamanitra blocage mampiororo anao io afaka ampanginin'Andriamanitra io raiso ny fanapaha-kevitra miasa botsy misy vavaka lehibe miditra amin'ny sivy fiangonana kristianina Mandovanlanitra eo mangarivotra io moa numéro téléphone na afaka miantso anao afaka mandefa message radio Susaina 88.0 isakariva amin'ny fito misy fandaharana zay rahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra maromaro avy amin'ny fiangonana zay hitondra fahazavana lehibe ho anao aza manaiky mijanona eo amin'ny blocage vavakatsika sodra betsaka anao ray amin'ny anaran'i Jesosy satria vita ny iraka zay nampanaovinao tsy anyteny fa anao ary anao ny voninahitra sy ny tera miaja fonjeo ny olona zay nahita n'ity fandaharana ity hiverina anangana alitara vaovao mba hitsangana ny fiainany iray sotra anao Tompo amen tapitra ny fandaharam-potoana zay niarahako taminao ty tandroany ho tahin'Andriamanitra avo indrindra le isika menakavy dia ny azoma mivalo latsaka fefany iray tondra fampianarana manao eto ihany ny tenako very matoko